Ao anatin'ny lafiny ara-tsosialy kosa, betsaka amin'ireo mpampianatra FRAM any amin'ny Faritra Betsiboka iny no miasa amin'ny toerana lavitra. Na izany ary anefa dia tsapa fa tsara ny voka-panadinana ka dia nijery akaiky ny fiahiana ara-tsosialin'izy ireo ny fanjakana amin'ny alalan'ny tahirim-pirenena. Mahatsinjo tanàna azo lazaina hoe vavahadin'ny Faritra Betsiboka raha avy aty Antananarivo ary toerana isan'ny midadasika satria misy an'ireo PP ao anatin'ny ZAP na ny zone d'administration pédagogique no any amin'ny 7 kilometatra miarany RN4. Zavatra zay voalohany aloha dia misaotra ny Cnaps be dia be satria le tombontsoan'ireo mpampianatra FRAM zany ohatrany saika midadasika moatra ny ao anatin'ny ZAP zao dia misy hatrany amin'ny 40 kilometra mialan'ny RN4 misy ny sasany. Ary ny amonjena an'izay toerana misy ny Cnaps zay no voanan'ilay taratasy dia somary lavidavitra ihany koa ary manahirana be dia be an'izy ireo. Mba hanalana fahasahiranana ireo mpampianatra FRAM sy tsy hampavery-soa azy ireo, mahatonga ny Cnaps hidiny fotony ikarakara sy handray anjara an-tanàna ny antota taratasin'izy ireo. Tsika ataontsika aloha dia hoe ho fanakakezana ireo olona sahany ao amin'ny Cnaps, ho famaliana ireo fanontaniana, ho famaliana ireo fangatahana, ny fanampiana omeny Cnaps mba ialana amin'le fivezivezena sy fahalavirana vokatra ny fahalaviran'ny maso ivoa dia tsy maintsy miezaka zany mba manantona zay amezana fahafahampoandreo ikarakara ireo atoto taratasy isatsikajiny isoratra anarana koa mariana etaona aloha fa tsy dia hoe FRAM subarery fa zany hoe FRAM sub zany any tena laharam-pahamehana amin'io na izany ary tsy misakana amin'ireo sehatra akoatran'izay ohatra hoe fampianarana privé mety mpiasa tsotra fotsiny izy ECD eny amin'ny commune. ZAP efatra ao anatin'ny Faritra Betsiboka dia ny ZAP Antanimbary, ny ZAP tsy afa-positra, ny ZAP Andriba ary ny ZAP Mahatsinjo no niraisina teto amin'ny EPP Mahatsinjo. Mbola mitohatra amin'ny 15 volana septambra izao ity guichet forain ho an'ny Faritra Betsiboka ity.